Aternatrany ny araba Douglas Tokovavy amin'ity takarivany asabotsy mahafinaritra ity saorana trany ianao tsy misaraka amin'ny fahitalavitra ma TV ary asaina ampanajana ihany koa anaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao amin'ity takariva ity. Entitra tokoa ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement raha nanome toromarika ho an'ny fitsarana sy ny fahadiseranana tamin'ny andron'ny omaly. Nisy moa ny fiaonana tamin'ireo tompona andraikitra voalohany voakasika ao anatin'ilay paikady fanavaozana ny hevitra na ihany koa zany ny tetikasaka sain'ny filohan'ny gouvernement ho tontosaina eto amin'ity firenena ity ao anatin'ny taona 2012 nanangona izay vaovao zay Lova Ramanantsoa sy Christian Entitra izay no azo amin'ny tinana ny toromarika avy amin'ny Prime Ministre Andriamatoa Ravelonarivo Jean Omaly raha nampiantso ny ministre ny fitsarana Ramatoa Ramanantena-Soa Noeline miaraka amin'ny délégation namsana ny sehatry ny fitsarana sy ny fahadiseranana teny amin'ny lapan'ny primature eto Mazoarivo ny tenany. Tafiditra tokoa ao anatin'ny fampiarana ny politika fanovana izay kasain'ny fitondram-panjakana ho toto-saina ato ity fiaonana ity. Tsy maintsy ampahalalana ny fitsarana ny zavatra ho amboarina sy ho apetraka ny politika apetraka. Tsy maintsy ampahafantarina ny polisy pirenena zay mbola ho avy, ny gendarmerie pirenena, ny douane, ny mpikirakira ny hetra. Zany rehetra zany ilaina sy ny ao amin'ny jirama koa hitatsika fa misy fanamboarana. Zay tsisy afenanareo mpanao gazety ery zany fantatrareo betsaka ny zavatra halatra misy koa ohatra ny gazoaly zay 3500 mètres cubes taloha na 3500 je ne sais pas tsy fantatro lasa any amin'ny tout izany rehetra zany mila fanarenana ary mila fanaraha-maso tsara ary ampitandremana ny olona mba tsy atao hoe mamelimely fotsiny na manaonao zavatra fotsiny fa aleo ambara zany ny politika hitondrana ny firenena ampandrosoana ny firenena. Fanamagy bantsilana ireo tranga kolokolo misy eo anivon'ny sehatry ny fahadiseranana ihany koa ny Prime Ministre. Tranga izay mampiena betsaka ny vola tokony hiditra ao amin'ny kitapo-bolam-panjakana. Mandeha ho azy ihany ny entana. Tsy fantatra na firy. 30 tonnes no mandeha 12 tonnes ny zavatra deklarena. Lazaiko anareo izy zany mba samy tokony hitovlenta ny mpandraharaha rehetrarehetra ary hitovlenta koa ny fomba fitretena ny mpandraharaha fa tsy misy zanaky rakoto ary zanaky rasoa ary zanaky rabe. Mitovy ny fitretena ny olona. Mba hampitovy ny zavatra iana fa tsy misy concurrence déloyale tsy azo ekena. Tohizana amin'izany ny manaraka ny hoe any amin'ny anina regny misy amin'ny exportation livre noir, ny exportation illicite manginy fotsiny ny volamena sy ny pierre précieuse sy ny ressources naturelles rehetra. Voaka eo any andafy ny espèce 20 jours zay. Une semaine après hitandray eo asanakalo koa izy maly koa 1,4 kg d'or. Voakasika ity politika fanovana ity ihany koa ny sekretera-panjakana misahana ny gendarmerie pirenena, ny filaminam-bahoaka, ny fananantany, ny hetra, ny jirama sy ny Air Madagascar.